Totosa tamin'ireo hetsika maro natao ampifondronana ny foko rehetra misy eto amin'ny nosy ny fanamafisam-pihavanana ny gasy. Hoy ny mpitahiry ny Asom-piandrianan'i Madagasikara ao amin'ny Tranobenmerina ao Ambomanga, Randriana Tondro Robert. Ny atsara noho izany fitomboan-tserasera zany ny fahaiza-manao sy ny famokarana ary ny arikaren'ny tsirairay. Nanamarika izany ny fitombon'ny vokatra tamin'ny taondasa. Vokatra izay efa nambarany ara-panandrona ny fahatsarany ny fanombohan'ny taona 2024 iny. Izany ihany koa ny tarika ny fihetezan'ny ity taona vaovao itsahany ity, mihoatra noho ny tamin'ny taondasa amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Ivoatra arak'izany ny fiainan'ny mponina noho ny fifandrifian'ny planeta milaza izany mifanaraka amin'ny année écliptique. Iena miantsasaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana raha ny vakim-panandrona amin'ny ity taona ity, hoy ny fanazavany. Hitombo kosa ny fahatongavan-tsain'ny tsirairay ka hitarika fitakin-jo izany. Ny taona 2024 tikatra mifandanja tanteraka amin'ity taona ity ho an'ny Madagasikara manokana zany aloha. Mifandanja tanteraka ny hery mandrakotra ny tany sy ny zavaboary eto amin'ity nosy ity, ny hery mampanakery sy mameno ary mitondra ny fanahy maolona sy ny zo maolona ary ny dina maolona. Ka raha mampanakery ny zo maolona zany ny taona 2024. Ity taona ity zany no ahafahan'ny olombelona manana zo feno amin'ny zo tokony ho azy. Zay zany aloha ny zavatra tena isy fiovana ngeza be eto amin'ny firenena noho izay zavatra mandalo eto amin'ity firenena ity zay. Fa raha ny tsy fandriam-pahalemana hoe toy ny dalo, totakely, ny mpandroba sy ny sisa miaina atao hoe any amin'ny atsasany, miaina hatrany amin'ny 20 isanjato any mihitsy zany manomboka hatreto amin'ity taona 2019 ty. Makany de tsy fantatra moa zany zay ho toyny ihany. Raha amfitinina ho tanao tsara ho amin'ny vahoaka malagasy ity taona ity ara-panandrona, hoy ny Andriana Robert Randriana Toandro.